misaotranao zay Andriamanitra ray be fahasoavanao noho ny amin'ny zanakao Jesosy Kristy zay zanak'ondry tokoa, tsy misy kilema izy, sy mba nanao rasy izy, sady tsy nisy fitaka akory teo am-bavany. Misaotranao zahay fa izy no nivesatra ny otanay, nivesatra ny fahotanay, sy nanana zay azy izy, sy nanao rasy izy, sy nanota izy, fa ny otanay sy raray avy no nentiny. Sy mba misy olona na dia ray aza ka sy nentiny Jesosy ny heliny, na mino zany olona zany, na sy mino zany olona zany dia Jesosy no nitondra ny heliny, Jesosy zanakao zany tompo. Ankehitriny zao zahay dia manatona an Jesosy eto amin'ity toerana ity koa zahay, satria izy no mbola zanak'ondrin'Andriamanitra zay nitondra ny fahotany zao tontolo zao. Anisan'izany ianay zay tafangona eto. Ta io zahay, ta io ny teninao mba ho voalainay zany tompo, ho fiainana sy ho fahavelomana ho anay koa. Ta io ty fiangonana ity, ta io ny filevana manontolo, ta io koa ny finodaparitany tompo. Apetraky eo am-pelatananao ny raha masina rehetra zay anaovanao anay ho mpanompo sy mahasoa na dia tsy mahasoa zay zahay. Ankehitriny efa nirenesina ny teninao, efa nirenesina tamin'ny vakiteny masina teo zany, ary mbola ho renesina ihany koa amin'izao fotoana zao. Tario zahay amin'ny fanahinao masina, azavelanao herikerika zahay tompo, na amin'ny ankavia na amin'ny ankavanana. Besaka ny zavatra mahavariana anatinay ao tompo, mety miherikerika zahay na dia tsy hita aza ny fihetsehanay tompo, miherikerika amin'ny zavatra maro zahay, ampanginy ny eritreritray, ampanginy ny zavatra maro mampiherikerika anay tompo. Ka ampio zahay mba hanana fifatohana amin'ny teninao, hanana fifatohana amin'ny asanao. Henoy ary ny vavakay amin'ny anaran'i Jesosy zanakao. Amen. Androany araka nefa voalaza no alahady fahatelo manaraka ny Pasaka, sady famaranana ny fivoriatsika koa dia nisan'ny telo volany filovana. Koa ny tenin'Andriamanitra zay anjaratsika amin'izao dia raha sika mahita zany, araka izay voasoratra amin'ny filazantsarany Jesosy teo amin'ny zaona toko fahelina ambin'ny folo. Zaona toko fahelina ambin'ny folo, andiny fahelina ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny faharoa amby roapolo. Zaona toko fahelina ambin'ny folo, andiny fahelina ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny faharoa amby roapolo. Rehefa raha mahita dia mivaky izao amin'ny anaran'i Jesosy. Vetivety foana dia tsy ahita itsony ianareo, ary vetivety foana indray dia hahita azy ianareo. Ary ny mpianany sasany niresaka hoe inona izany lazainy tamitsika hoe vetivety foana dia tsy ahita azy ianareo zany. Ary vetivety foana indray dia hahita azy ianareo, satria makany amin'ny ray aho. Ary hoy koa ireo, inona izany lazainy hoe vetivety foana izany? Tsy fantasika zay lazainy, ary Jesosy nahalala fa ty hanontany azy ireo. Dia hoy izy taminy, mifanontany va ianareo, satria hoy zaho vetivety foana, indray dia hahita ianareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, hitomany hisaona ianareo, fa izao tontolo zao kosa hifaly, ary ianareo halahelo, nefa ny alahelinareo ho fifaliana. Manam-pahoriana ny vehivavy raha miteraka, satria tonga ny fotoany. Fa rehefa velon-jaza izy dia tsy saroany tsony ny fahoriany noho ny fifaliany, fa misy zaza nateraka ambony tany. Ary ianareo dia manana alahelo ankehitriny, fa hahita anareo indray aho, dia ho faly ny fonareo, ary tsy misy olona manaikitra ny fifalianareo aminareo. Ry ray masonao, mana masinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mamerina antsika amin'ny
tantarany fizaliana masina iteniten'Andriamanitra androany ity tompo. Sy izay vakina eto ambony polipitra ihany, fa tamin'ny vaky teny mialoha koa dia reto koa zany. Raha mandinika ny fisarana an' Jesosy tamin'ny zoma masina isika, ilay ny sara azy farany no saroana amin'izany dia Pilato gobernora. Resy lahatra Pilato fa tsy misy heloka tokony hahafaty an'i Jesosy. Na dia zany aza dia namono ny feon'ny fieritreretana izy noho ny feo mafy nanao hoe homboy amin'ny hazo fijaliana izy, homboy amin'ny hazo fijaliana izy, ka dia navelany Pilato homboana amin'ny hazo fijaliana Jesosy. Mba sy rariny zany hoe sika. Fa nahoana zany? Tamin'ny fotoan'andro dia nalaza ny teny hoe feon'ny vahoaka, feon'Andriamanitra. Ka rehefa mihekeka be ny vahoaka dia Andriamanitra ve no miteny? Fahamarinan'Andriamanitra ve zany? Dia misy zavatra sy rariny hoe sika kanefa zao. Izany no fotoan'Andriamanitra. Sy fotoan'ny olombelona izany. Fa raha ny fotoan'ny olombelona dia hoy sika hoe sy rariny tokoa zany. Fotoan'Andriamanitra zany. Voaheloka ho faty ilay tsy manan-keloka. Voaheloka ho faty izy na dia tsy nanao rasy aza, sady tsy nisy fitaka teo am-bavany hoy ny Isaia 7:20. Maty Jesosy noho ny helosika. Zay ny voalazan'ny Paoly apôstôly ho anisan'ny zavatra atolotsy ny fiangonana hatramin'ny voalohany ka mandrakakehitiny. Nitondra ny heloko izy, nitondra ny helokao izy, nitondra ny helosika tsirairay avy izy tompo. Fotoan'Andriamanitra izany. Ny fotoan'ny olombelona dia zao eto an-tany ihany. Mety miova ny hevitra. Ny hevitra omaly mety sy araka an'izay koa androany. Fomba n'olombelona zany. Fa ny fotoan'Andriamanitra kosa dia fotoana mandrakizay, fotoana midina zany. Midina satria mamonjy, manafaka ny olona, zay iatefana, zay mandray azy. Zay zany voalohany. Ny fotoan'Andriamanitra dia fotoam-panavotana. Ny fotoan'Andriamanitra dia fotoam-pamonjena ka dia nipaika ny lakolosy ny fanavotana. Rehefa nohelona ho faty Jesosy. Izy no ilay tokana zay natao maty mba hisolo ny mpanota. Raha sanatetsy nanaiky an'izany Jesosy dia inona moa no hiafaran'ny fiainan'ny olombelona eto an-tany? Moa nisy hoe famonjena, moa nisy hoe fanavotana, fa Jesosy dia tonga nalemy. Kanefa ny fahalemen'i Jesosy dia hely tokoa, hely mpanavotana izany, hely mpamonjena izany. Zay ny zavatra anankiray voalohany. Zavatra anankiray faharoa isehoan'ny fotoan'Andriamanitra koa dia zao. Saroana amin'ity teny ity ny hoe vetivety. Vetivety zany zavatra azosika dinihina ihany zany amin'ny adi-pamataran'andro. Kanefa mety tsy tena izay. Rehefa voahomy tamin'ny hazo fijaliana Jesosy, ny andro nefa sabaty efa manakaiky. Tsy mety raha ohatra ka misy olona miatona amin'ny hazo fijaliana amin'ny andro sabata dia voatery ho tapahina ny ranjon'ireo olon-drasy reo mba halaky ho faty. Fa tsy velona maharitra ny olona rehefa tapaka ny ranjony. Tapahina amin'ny lasia angamba zany, amin'ny sofa tamin'izany fotoana zany. No jerena ny olon-drasy voalohany. Mbola velona izy dia tsy maintsy tapahina ny ranjony. Jerena ny olon-drasy tamin'ny sisiny anankiray koa, tsy maintsy nitapahina ny ranjony. Fa rehefa nijerena ny an'i Jesosy efa maty sahady izy. Tsy notapahina ny ranjony Jesosy satria efa maty izy. Na zany na ny ranjo sy notapahina. Sy notapahina ny ranjony.
dia mampahasiaro ny tantara amin'ny episodosy zany tsy mba nisy notapahana ny taolany ny zavatra tiakambara tompoko dia zao ny fotoan'Andriamanitra dia mety vetivety araka ny hevitrasika olombelona ihany angamba kanefa tena vetivety satria maty sahady izy izany namono azy tapoka teo ny namany sisy maty ny olona melohina tahaka an'izany mety maharitra 3 andro 4 andro ho maty Jesosy dia maty sahady mahagaga zany fotoan'Andriamanitra zany fotoam-panavotana zany izay ary no fitariateny ataotsika fa izao Jesosy dia nomboana tamin'ny hazo fijaliana novonoina izy ary nalevina maimaika tamin'ny fasana vaovao zay namboariny Matia sy Matia fa Josefa avy any Arimatia azafady io nanamboatra fasana ho azy kanefa tao am-pasana dia zao tanteraka tokoa zay lazainy Jesosy hoe vetivety ihany dia tsy ahita isony anareo ny olona rehefa maty dia tsy hita isony tsisy mahita azy sony lafy izy zay zay ny lazainy Jesosy hoe vetivety foana dia tsy ahita isony anareo kanefa tao anatin'izay tsy fahitana an' Jesosy zay ny asan'Andriamanitra ka dia zao ny ray no namoha an' Jesosy tao anatin'ny torimaso fahafatesana no fohaziny zanany Jesosy ka dia nahasiary tamin'ny torimaso fahafatesana Jesosy tao amin'ny fanahy masina ka dia tsy maty isony izy fa velona zay ny vaovao mahafaly ny pasaka to velona Jesosy ny ray any an-danitra no namoha azy tao amin'ny torimaso fahafatesana ka dia velona izy izay ny fomba an'Andriamanitra ka dia vetivety ihany hoy Jesosy dia hahita an'izay anareo vetivety dia tsy hita isony Jesosy kanefa vetivety indray dia ho hita izy nasangana tamin'ny andro fahatelo izy Jesosy tena ny tompoko dia milaza izy tamin'ny fotoana nahafaty an'i Lazarosy sakaizany sy mba teo Jesosy tamin'ny nampaharary azy ka dia nilazany olona Jesosy hoe maty Lazarosy nalahelo izy sy salasalana dia miteny tamin'ny mpianany izy hoe matory Lazarosy sakaizasika ho izy ka andeha hamoha azy aho dia nisoiny mpianatra ihany izy ianao nga naninona olona efa maty ho lazaina hoe matory kanefa tsy mba vazovazo amin'ny Jesosy ny torimaso dia fahafatesana ny fahafatesana moa azafady dia torimaso zany ny fahafatesana dia toy ny alina anankiray ihany fa izy no mpamoha izy Jesosy no mpamoha amin'izany torimaso fahafatesana izany ka eto zany dia ny ray any an-danitra ny namoha azy ka dia tsy maty isony izy fa velona to ambara amin'izany ary ny vetivetiny Jesosy ny vetivetiny Jesosy dia tahaka ny hoe ndray alina ihany zany na maty anatin'ny firy taona ny olona na maty anatin'ny firy taona ny olona amin'ny Jesosy tenany dia vetivety zany satria torimaso zany ho izy rehefa tonga ny maraina dia izy no mamoha ny olona Jesosy no mpamoha asika Jesosy zay mpamoha asika dia mamoha asika amin'ny ankehitriny koa izy mamoha asika amin'ny torimaso nota izy mamoha asika amin'ny torimaso mpahavalinana izy mamoha asika amin'ny zavatra marobe zay mahavaliana ihany koa izy misy tabataba mampatory zay ny zavatra mahagaga amin'ity zao tontolo zao ty ny tabataba mazana dia tsy mba mampatory zany mahavery ny torimaso zany fa ny tabataba misy amin'izao tontolo zao dia zao mampatory fanahy tsy mahasiaro sony ny olona variana raiky tory tokana ny tena mamoha tompoko dia ny teny Jesosy izy no mamoha asika Jesosy no miteny hoe vetivety ihany dia
tsy ho hitanareo sony aho Vous izy n'allez plus me voir. ary vetivety Mais ihany koa dia peu de ho hitanareo ndray temps, aho vous allez me voir de nouveau. eo anatrany teny zany dia Donc devant ces paroles, tsaroana ny vetivetin' Jesosy. on se souvient donc du peu de temps. Misy fotoana anankiroa tompoko. Il y a deux temps. Ny fotoana anankiray dia ny fotoan'olombelona. Donc c'est le temps des hommes. Misy omaly, Il y a donc misy lasa, hier, il y a le passé, misy il ankehitriny, y a la misy future, le soavy, présent, il y a aussi misy le rahampiso. futur et le Zany fotoan'olombelona et ça, zany. ce sont donc les temps des Tsisy afaka amin'izany sika tompoko na dia ray azy. Et le fait- Samy miaina anatin'izany fotoana maholona zany sika. nous, donc, Ny eritreritra lasa tamin'ny lasa, ny lasa efa lasa moa, ny eritreritra ny amin'ny ankehitriny sy ny any ho avy koa. nous aussi pensons Iza no afaka amin'izany fa misy fotoana anankiray. Ny fotoana anankiray dia sy mba misy lasa, sy mba misy ankehitriny, sy mba misy ho avy, fa fotoana mandrakizay zany. Io ny fotoanan'i Jesosy. du futur, Ny mpandinika dia manasokazy azy. Ny fotoanan'Andriamanitra hoy izy dia disent que le temps de tsy hoe mandrakariva dia azosika raisina, c'est fa izy manana ny fotoana. Fotoana midina ny an'Andriamanitra. c'est un temps qui descend. Teny grika anankiray atao hoe kairos, C'est Kairos, zay ny fotoanan'Andriamanitra. c'est ça le temps de Rehefa sokafan'Andriamanitra ny varavarana, midira toko, asa mangataka any koa. Fa tsy hoe mandrakariva dia misokatra ho varavarana io. cette porte ne sera pas toujours ouverte. Ka dia zay ny fotoanan'Andriamanitra. Fotoana midina. La parole, Fotoanan'Andriamanitra zao, fotoana zay anambarana ny Jesosy amintsika zao. c'est Jesosy no mpamoha. Fotoam-pifoazana zao. Tsy fotoana fatoriana tsony zao. c'est plus le moment de dormir. C'est le Ny fotoana anankiray io sika dia fotoanan'olombelona. il y a Fotoana mampangataka azy. Mbola hisy gny apiso. et le temps des Mbola hisy gny afaka apiso, mbola hisy gny afaka adiny raiky. Dia mangataka andro avao. avec dans une heure. Et Tsy misy afaka amin'izany koa any. on reste là. Sans rien. Io ny fotoanany olombelona. Ça c'est le temps des hommes. Fotoana mahavariana, Là où fotoana tsy mahamaika. ils sont étourdis, ils ne Zay sont ny pas fotoasika. c'est ça. Miady reo fotoana anankiroa reo. C'est deux temps donc Tsy mifagnaraka reo fotoana anankiroa reo. Ny raiky mampatory, ny raiky mampahatsiaro. et l'autre Kanefa rehefa ao anatin'ny toromaso dia tsy tsaroana fa misokatra ny varavarana. Misy varavarana misokatra toko ny varavaran'i Jesosy zany. c'est la porte de Jésus qui s'ouvre. Misy anefa ny sakasakana toko. Il y a beaucoup d'obstacles, Tsy laozany sakasakana ny fiainasika. Tsy laozany zava-sarotra ny des fiainasika. difficultés, des obstacles. Angamba mety tsy miaritra fanenjehana be sika amin'izao fotoana zao amin'ny toerana misy antsika ty. De persécution Fa amin'ny olona sasany any dia misy fanenjehana be amin'ny firenena hafa. dans les autres pays. Asika kosa dia tsy misy an'izany fa lamina Dans ces ihany. persécutions, nous vivons donc librement. Dia hoy Jesosy hoe Et Jésus dit, zany fahoriana zany dia tahaka ces ny souffrances fahorian'ny vehivavy raha miteraky satria tonga ny fotoana. femmes, quand ils Tsy misy afaka amin'izany fahoriana zany koa. Tsy misy afaka amin'ny zavatra manahirana. souffrance, tout le monde a des Ho souffrances. isika hoe sambatra ny olona zay sy mba sahirana. Ils sont perdus. Kanefa ndraindray ny fahasahirana na mampanatona an'Andriamanitra bebe kokoa. Quelquefois, Fa ny tsy fahasahirana na mampatory koa izy io zany. nous donc s'approcher de Jésus un peu plus longtemps, Eto anaty an'izany dia mais hoy Jesosy hoe s'ils nous font dormir, ny fifalianareo hoy Jesosy. votre joie, Jésus a dit, Ny fifalianareo hoy Jesosy dia votre joie a dit hody, ny fahorianareo dia hody fifaliana. que votre souffrance Tsy deviendra. hafa fa ny zoma masina zany. C'est ça, Ny c'est fiainansika dia zoma masina notre sanandro. vie, c'est le vendredi saint. Misy zoma masina ny fiainansika. Il y a donc des vendredis saints dans notre vie. Fahoriana zay mody fifaliana. Les souffrances qui deviendront donc de la joie. Hararaoty ny varavarana misokatra zay. Sokafany zoma masina amintsika dia ny fijalian'i Jesosy. Le vendredi saint nous ouvre, c'est-à-dire les souffrances de Jésus, Fa zany fijalian'i Jesosy zany no manokatra ny fifaliana mandrakizay. qui nous ouvre Dia ny fifaliany voavela heloka zany. éternelle, c'est-à-dire la félicité. Tsy misy mahaisitra n'izany fifaliana zany amintsika. Personne ne peut ravir ces Zavatra hafa dia voaisitra ihany. d'autres Ny choses. zavatra ananana rehetra dia misy Tout manaisitra ce azy que foana. nous avons, il Na dia ny aina koa azy enlevé dia même misy notre manaisitra azy. vie, ça peut être enlevé, Fa ny fifaliana omeny tompo mais la tsisy joie que manaisitra le an'izany Seigneur na oviana na donne, oviana. personne
personne ne peut l'enlever. Hararaoty ny andro zay sokafan'ny varavarana. Fa ny fotoana isokafan'ny varavarana dia ny fotoan'Andriamanitra zany. La porte Zay fotoana midina mba hamonjy atsika. c'est le temps de Dieu. Le temps pour Natany eo an'Andriamanitra ray sanaka ny fanahy masina. soit à Dieu. Zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Et en cet esprit. Raisy ny fitaniana. Fa aminareo rehetra ny mpansoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina, hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Mira Lara là.